tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tinao am Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Ora ray latsaka monja nandaniana ireo solombavambahoaka misy 5.70 ny LFI 7.4 io atoandro io teny Tsimbazaza. Tsy nisy ny ady hevitra sy ny fandraisam-pitenenan'ireo solombavambahoaka fa avy hatrany dia tsangatanana. Namoaka fanambarana tamin'ity androany ity ny antoko malagasy miara-miainga manoloana ny lazainy ho fanambanina sy avonavina ary fanambadona ny vahoaka malagasy ataon'ny mpitondra. Izay fihetsika tsy hitondra amin'ny fitoniana hiatrehana ny fifidianana. Fandikan-dalàna sy kajikajy politika amin'ny fifidianana manaraka ny fizaran'ny filoham-pirenena kidy scolaire ho an'ny mpianatra androany teny amin'ny Coliseum raha nambaran'ny mpandinika ny fiarahamonina. Vahaolana maritra no ilaina fa tsy vonjy davanandro. Mbola tsy ampy ny fanentanana ireo ankizy sy tanora eto amintsika ho tia famakiana boky. Loharam-pivoarana tsy azo atao ambanin-javatra anefa ny boky ary mampivoatra ny tsirairay avy sy ny fiarahamonina. Maresaka iraisam-pirenena nisy fikasana fanonganam-panjakana ny talata ifoa alarobia teo tany Zimbabwe. Nisy ny fifampitifirana nandritry ny minitra maro tao amin'ny trano fonenan'ny filoham-pirenena Zimbabweanina. Ny andidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao dia ora ray latsaka monja ny nandaniana ireo solombavambahoaka misy 5.70 ny LFI 7.4 io atoandro io teny Tsimbazaza. Tsy nisy ny ady hevitra sy ny fandraisam-pitenenan'ireo solombavambahoaka fa avy hatrany dia tsangatanana. Iandra Arson. Raha tokony ho dinihana indro miantaona tamin'ny 10 ora marana sy 3 ora tolakandro tamin'ity androany ity ny LFI 7.4 na ny volavolan-dalàna FM fitantanam-bolam-panjakana amin'ny taona 7.4 dia fivoriana tokana tamin'ny 12 ora sasany. Tsy nahatra ora iray akory no nandanihan'ireo solombavambahoaka io volavolan-dalàna io tamin'ny tsangatanana. Efa noentina taminao omaly teto amin'ny fampalalam-baovao TVC-FM fa efa tsindry mialony tsisy ny fanitsiana na fanamboarana io volavolan-dalàna io avy amin'ireo solombavambahoaka fa ho toy ny taratasy efa positra fotsiny ihany. Solombavambahoaka misy 5.70 no nandany ity LFI 7.4 tsy nasiam-panitsiana ity. Tsy misy anatra intsony amin'ireo solombavambahoaka fa oro iray dia nolan'inona volavolan-dalàna FM fitantanam-bolam-panjakana na dia ambaran'ny lalam-panorenanao amin'ny 5.70 aza fa ity fotoam-pivoriana faharoa ity dia andinihana manokana io volavolan-dalàna FM fitantanam-bolam-panjakana sy ny teti-bola io. 500 pejy latsaka kely anefa ity volavolan-dalàna ity. Asa firy tamin'ireo solombavambahoaka no nahavita namaky sy nandinika azy ity hatramin'ny farany. Na izy samy solombavambahoaka azy dia alany aiky amin'ity fomba nandaniana ity LFI 7.4 samba ny teo amin'ny tantarany anteny miram-pirenena ity. Lany ao anatin'ny tsy haiko adiny firy zany a, fa mbola tsy misy lalàna nentina teti-bolam-bahoaka zany nanaovana ohatran'ireny. Efa tany amin'ny resaka any amin'ny komision efa lava-dozy. Fahatonay satria resaka telefona dia tongava daholo dia na amin'ny teny raha tsisy nametra-panontaniana. Fa tsy maintsy ny président zany zalahy tao anatin'ny consigne de vote
tsy misy mahazo metaka ao retiany no mahazo miteny de reo zany natao miovy lizy zay lizy a fetibola ho an'ny fiainam-pirenena ny vahoaka zay tsy raha zay natao tany ina no contrat ny zavatra natao zay mangy anazy fa ny afosy de mampalailay ohatra zay nefa niteny tamin'io tsy tokony atao an'izay raha fetibola satria tsy tonga tany tsy be lehibe ny tsy tonga fa androany maro tonga maro de zay natao hoe ohatra ny raha masao de manasa lamba zany le fetibolam-panjakana ohatra manasa lamba maloto sasana tsoboka anaty koveta de tonga de fiantsana de fa tsy mikosehana tsisy nenena mikosehana tonga zay natsoboka de lemana rano de zay ny fiainam-pirenena zay io izy io de raha tsika mihitsy atahoana fa de akory atao fa zay vity zay natao ndrazoana izy hoe zay nefa io tsy fantatra inona mahatonga anao an'izay hoe ataovy ao anatin'ny adiny ray raha be indrindra ny hitanao fa tokony amin'ny telo io tokony raha programa voalanina nefa reny zava-misy zay zany zava-misy fa de atahoany lalàna hitantana ny firenena ao anatin'ny herintaona no ataon'ny solombavam-bahoaka tony kilalao koa tsy atao magaga hoy ny mpanara-baovao raha tsy tokisan'ny vahoaka intsony ireo rafitra misy ny solotenan'izy ireo hatramin'ny mpanantanteraka ka hatramin'ny mpanao lalàna ndao ho fezintsika ao anatin'ny 12 sekondra ny tsangatanana sy hafalian'ireo solombavam-bahoaka nandany ty volavolan-dalàna sambany teo amin'ny tantarany ny teny miram-pirenena ity Sotranao André Matoflo na amin'ny fitenenana. Namoaka fanambarana tamin'ity androany ity ny antoko malagasy miaramianga manoloana ny lazainy ho fanambaninina sy avinavina ary fanabadona ny vahoaka malagasy ataon'ny mpitondra ankehitriny izay fihetsika tsy hitondra ho any amin'ny fahatonina hiatrehana ny fividianana Andrarasontra. Ny biro politika ny antoko malagasy miaramiainga rehefa nandinika sy namakafaka ny toetra raha politika sy ny fiainam-pirenena dia namoaka fanambarana toy izao. Momba ny lalam-pifidianana, ny antoko malagasy miaramiainga dia miombon-kevitra tanteraka amin'ireo antoko politika maro sy ireo fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny CVDE, Comité de Vigilance Démocratique pour les élections, ary nandray anjara feno tamin'ireo fikanandoha ambolana maro nataon'ny komity mpamolavola, Commission consultative de réflexion et de proposition sur l'amélioration de l'encadrement juridique du processus électoral malagasy. Araky ny lalàna 7/20 tsipika 400 ny fahavalo amby 20 martsa 7/20 teo anivon'ny CENI izay notronireo manampahaizana avy eto an-toerana sy avy any ivelany consultant expert internationaux. Ny antoko malagasy miaramiainga ihany koa dia mahatsapa fa ho veranjavina ny ezaka ny kianandoha sy ny fanarahana teo anivon'ny komity mpamolavola ka endrika sarisary tena fotsiny ny fampiforiana izay teoriana satria nangatahan'andro ny fananganana ny komity raisan'ireo ministera kanefa efa tomotra ny fotoam-pifidianana voalaza ny lalam-panorenana. Ireo fanamariana sy fanitsinana eto amin'ny fitondram-panjakana raha namory ireo antoko politika maro sy ireo fiarahamonim-pirenena izy dia niteraka tsy fankazahoan-kevitra tamin'ny roa tota. Ny antoko malagasy miaramiainga dia manohitra tanteraka nitetika moana tolo-dalàna tsy mifanaraka amin'izay vaovao-hevitra niaraka tamin'ireo komity mpamolavola. Mbola mitoy ihany ny fiheverana malagasy toy ny zazabodo sy tsy ampifisainana ka tsy halala fa tsisy adi-hevitra demokratika azo heverina mihitsy eto amin'ny firenena raha toka mbola tsy tafapetraka amin'ny toerana ny mpanohatra eo anivon'ny anteny rotonta izay ania amin'ny filoham-pirenena tsy tanteraina. Tsy ny avinavina sy ny fanambaniana ary fanabadona ny vahoaka malagasy toy izao ataon'ireo mpitondra ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana no fomba hahatongavana amin'ny fahatoniana hiatrehan'ny fifidianana azo antoka hoy ity fanambarana ny antoko malagasy miaramiainga tamin'ity andro ny 25 novambra 2022 ity. Fandikan-dalàna sy katsikatsi politika amin'ny fifidianana manaraka ny fizaran'ny filoham-pirenena kits scolaire ho an'ny mpianatra androany teny amin'ny Coliseum ranonambarany mpandinika ny fiainam-pirenena mba olana maharitra no ilaina fa tsy vonjy tavanandro. Fezora Valy. Miariary ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fitondrana ankehitriny izay efa tsy mahagaga intsony raha nambarany Jeneraly Ramakavelo Désiré manoloana ny fizarana fitaovam-pianarana androany teny amin'ny Coliseum notariny ny filoham-pirenena niaraka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta nandrahan'ireo solombavam-bahoaka mpanohana ny fitondrana izay tokony niatrika ny asa fandiniana ny lalàna amin'ny fenitetim-polam-panjakana tamin'ny forora maraina ary narahana fampisehoana ihany koa kajikajy politika amin'ny fiatrehana ny fifidianana ho avy ary fanaovana fampelezan-kevitra nataon'ny HVM androany raha ny fanazavana. Mazava loatra ny fa tsy fanajana lalàna mikasika ny fifidianana. Matoa ianao mizara zavatra dia efa mieritreritra fa ohatrany hoe efa manao karazana propagandy. Dia tsy mahagaga ty fitondrany teny tsy manaja lalàna.
tsy mahagaga mihitsy zavatra ataony maninona any amin'ny collision manofonjenao le olona rehetrarehetra tsy efa tena hoe tena hoe fampelezan-kevitra mibaribary sy mivandravandra inona ny ataon'ny RCC eo anatrehany zavatra ohatran'izay rehefa tsy anajany lalam-panorenana io androm-panjakana anankiray dia tokony ho foanana amin'izay dia afaka manao ny daniny kibony zay mpitondra kajikajy politika daholo ange ho rehetrarehetrarehetra io e. Fihetsika tsara fa tara ny fizaran'ny fitondram-panjakana fitaovana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga voalohany androany raha nambara ny maître Olala mpandinika ny fiainam-pirenena sady mpahalalana tsy tokony ho anjaran'ny filoham-pirenena ny manao izany raha nambarany. So dia tara loatra tsara fa tara kitsikôlera io ve avy amin'iza marina avy amin'ny présidence fanjakana malagasy satria ny tena marina dia tokony hoe fanjakana malagasy ny manome ny kitsikôlera amin'ny mpianatra eran'ny Madagasikara ray manontolo zay andraikitry ny fanjakana manao an'izay ka raha andraikitry ny fanjakana io dia tokony ny ministra na ny ministère na ny directeur no mizara ny kitsikôlera fa tsy ny président république raha président république izy dia midika zavatra hafa be dia be mihitsy zany fa ny akaiky indrindra dia hoe ho avy ny fifidianana dia hoe anamatam-bazana anamboarana sain'ny olon-tananarivo ny président république indrindra fifidianana azy dia ny zavatra ataonao zay efa nitsirain'olona hatramin'izay efa ataon'izay nety sady tsy nety tsy voandroany akory hoe ilatsaka ianao dia iova tapaka eo le izy. Samy efa niomana tamin'izany fampitaovana izany avokoa ankilan'izay ireo ray aman-dren'ny mpianatra mialoha ny fidirana. Vidiana tsikelikely fotsiny ny fitaovana vao vakansy fotsiny raha mpianatra dia efa nanomboka mividy tsikelikely izy. Aloha fidirana nanomana aloha dia efa nahazo tao am-pianarana tsy tena nahirana. Maninona aloha izao vao nalefa ny hoe fizarana kitsikôlera zay aloha zavatra anankiray koa zay satria ny kitsikôlera tokony hoe zavatra ataony dia hoe alohan'ny le ankizy hianatra mihitsy nomena azy le izy mba ahafahany miatrika le fianarana zay ataony. Fanambaniana tanteraka ny malagasy no azo andikana ny fihetsiky ny filoham-pirenena sy ny governemanta tato ato. Raha tsy voafeny fiakaran'ny vidim-piainana, fanafarana vary no nataon'ny mpitondra fa tsy ny fametrahana politika sy viana matotra ho an'ny fanatsarana ny vokabary eto Madagasikara. Mirehareha ireo mpitondra mitokana orinasa famokarana herinaratra vahiny izay hivarotra io herinaratra io amin'ny orinasa JIRAMA. Ny fanarenana ny orinasa JIRAMA haleo tena amin'ny famatsiana herinaratra takin'ny vaninandro tsy misy. Tsy misy ny politika pampandrosoana matotra hoentina mampiakatra ny fari-piainan'ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny vahoaka malagasy entiny ity fitondrana ity fa vonjy tavanandro tsy ahavita taona avokoa ireo fepetra raisiny. Raha ny zava-misy mirona ny amin'ny kajikajy politika hitazomana ny fitondrana ny fihetsiky ny HVM ankehitriny. Isan'izany ny nametrahana ny lehiben'ny ity antoko ity izay itokisan'ny filoham-pirenena aka ny toeran'ny filohany Antenimieran-doholona mandritra ny fotoana tsy eo amin'ny fitondrana ny tenany. Kaikaiky ireo mpampiasa fiara vokatry ny tsy fahaiza-miasa eo anivon'ny centre d'immatriculation etsy Ambohida. Ny fivezivezena sy ny filaharana ny mahazo ireo izay mila raharaha eny amin'ity ivo-toerana ity. Ionona saina. Taorin'ny filaharana lavareny teny amin'ny centre immatriculateur eny Ambohida izao indray avezivezy sy ahemitra lava ny fotoana anomezana ny permis sy ny carte grise biométrique eny amin'ny SIM. Toa ity tranga iray ity efa ho herintaona tsy azo ihany ny permis biométrique. Mahavariana be mihitsy le izy ity zao efa taratasy fanondrony dia raha ohatra zao isaitsika ireo rendez-vous rehetrarehetra reo manomboka 10 août 10 août dia reporté 15 septembre reporté 23 octobre reporté ndray 30 novembre dia asa efa ho herintaona zany zao mikarakara an'le duplicata amin'ny permis hatramin'izao le izy tsy mbola azo fa tia taratasy kely ity foana zany hoe lazaiko anareo zay ray roa telo efatra nefa ity efa taratasy fanondrony zany hoe efa 5e report zany ny anazy zao. Tsy misy fanazavana tsy fantatra mazava ny antony fanemorana lava raha ny fanazavan'ity mpamily iray sendra ny mpanao gazety izay mikarakara ny fahazahoana ny permis biométrique. Reporté foana le izy dia tsy isy fanazavana fa tonga avy any ianao miaraka amin'ny taratasy kely dia tonga dia raisandrareo taratasy kely dia tonga dia menitaty hafa indray ianao rehefa avy eo. Fonao tsy isy fanazavana fa présentenao le taratasy dia jerevandrareo le daty dia tonga dia mametraka daty vaovao indray izy. Miteraka fatiantoka eo amin'ny asa fivelomana izay fivezivezena izay. Itsy ankilany ihany koa tsy misy ny fepetra raisana mifanaraka amin'ny zava-misy. Fahasorenana aloha le izy voalohany indrindra dia eo ihany koa ny asako zany amin'ny resaka fizahatany
dia iny tsy maintsy ohatrany hoe ianao zany mety tsy maintsy mieritreritra foana ianao hoe rovina ny lany andro ty tsy maintsy mijery an'izay ianao rovina ny lany andro ty satria raha sanatria izany ianao iny an-dalana ianao mety hoe tratran'izay dia hoe mampiasa fiara ianao dia tsy maintsy ho sakana ny gendarme foana ianao dia olana foana iny zany ho anao satria amin'le misehatra ny fizahantany izay mety misy fotoana zay tsy amin'ilay daty homendry zareo no eto Antananarivo ohatra dia izay ilay olana izy zao raha ohatra misy asa zao mety tadavinao ohatra hoe angatahana permis ohatra dia ohatra mampimebera ity taratasy kely ity no ho alefanao ohatra hoe complément dossier. Manome varany kolokolo ny tsy famatoran'ny fomba fiasa toy izao ho ireo mpikarakara izay famadihana ny permis ho biometrika izay. Indrindra amin'izao akatoko ny fahataperan'ny fehimpotoana farany, famadihana ho biometrika ny taratasy fahazon-dalan'ny mpamily sy ny carte grise izay hatramin'ny faraka amin'ny 30 ny volana Desambra. Raha ny fanadihadiana natao izay mahatolotolotra ireo mpiasa no tsy tratran'izay fivezivezena izay. Manoloana izany, miantso ny fandraisana andraikitry ny sampandraharaha miady amin'ny kolikoly hijery akaiky ny zava-misy eny an-toerana ireo mpila raharaha eny amin'ny SIM Ambohida. Tsy nijanona teto andrenivohitra ihany fa miparitaka hatrany amin'ny faritra ihany koa ny tsao mahakasika ny fisian'ny mpitsabo tonga eny amin'ny toeram-pampianarana miaraka amin'ny mpitandron'ny filaminana hanao vaksiny hiadiana amin'ny pesta izay no zavanitranga tany amin'ny faritra Aloatra Mangory disirika any Ambatondrazaka naharitra 5 andro moa ny fikatonan'ny sekoly noho izay tranga izay raha ny fampitambavaovao iray manazava izany manao gazety avy any amin'ny toerana. Nanomboka ny alasinainy teo dia somary nazobano ny fisian'ny tao izay nilazan'olona tsy fantatra fa dia azo atao tsara ny manao ny vaksiny fanefitry ny peste sy mitiny ireo fiarakodia izay mivezivezy izay no heverin'ny olona fa ireny tokoa no mpanao an'izany vaksiny fanefitry ny peste izany. Vokatra izay tao izay dia misy ireo sekoly toy ny tao Ambodinonga no nikatona avy hatrany noho ny fisalasalana sy ny fanekeny ireny mpianakavia mety amin'ny fanaovana izany vaksiny izany. Ankoatr'izay moa dia nanainga ny vahoaka ny prefena Ambatondrazaka izay nanamaso fa zava-dehibe ho an'ny faritra Aloatra Mangory ny ezaka ho an'ny tsy fisian'ny fandairana izany pesta izany. Tara ny rotsakorana tsy afaka manetsana ankamaroan'ireo tatsapa mokatra eto amintsika ankoatr'izay moa ratsy ny lalana tsy ahafahana mamoaka ny voly avotra ataon'ireo tatsa tsy milamina ny tany vokatry ny tsy fandriam-pahalemana ka eto Andriatsilavo. Sahirana avokoa ny ankamaroan'ny komuna eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny faratsiany lalana sy ny tsy fahafahana mamoaka ny vokatra, manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Manamafy izany ny lefitry ny ben'ny tanàna ao amin'ny komuna ambanivohitra Miantanandrina. Arabola aloha zany ny sakana voalohany indrindra satria ny vola zay rehetra mihodina eto amin'ny komuna dia tsy ampy hanatanterahana ny etaetan'ny vahoaka sy ny zavatra tokony ilaina ampihodina an'ilay komuna zany dia foromikarak'izay eo ihany koa ny lalana zay tokony ahafahana mamoaka ny vokatra zany raha ohatra hoe fotoanan'ny fahavokarany misy vokatra tokony avoaka dia ilay lalana ratsy dia sahirana ilay olona mamoaka an'izay vokatra izay. Dia eo ihany koa tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny komuna zany satria tena misy ohatra fotsiny ny halatra omby sy ny kisoa sy ny resaka asan-dalo zany dia ahitana ihany koa ety amin'ny faritra ity. Izay moa dia vokatry ny tsy fanananay ny poste avancé zany. Misy fokotany misa 420 amin'ny komuna Miantanandrina. Mpamboly sy mpiompi avokoa ny 900 mponina ao aminy izay manodidina ny 3,000 sy 1 alina. Tsy afaka manetsy izy ireo noho ny fahatarany ny rotsakorana. Fotoana fanetsana zao ety amin'ny komuna nefa no tsy fisian'izay oran'izay sy fivaovan'ny toetrandro dia somary misy fiantraikany be dia be zay na eo amin'ilay mpamboly zany satria misy fahatarany ny fiakaran'ny vokatra nefa raha vao misy fehimpotoana ilay fanetsana raha ohatra ka taraiky izay dia tena maty zany ilay famboleny lasa tsy araka ny fotoana tokony andehana dia misy fiovahany daholo ilay zavatra rehetrarehetra mikasika ny fambolena amin'ilay tsy fisian'ilay orana. Isan'ireo faritra mamokatra legioma mamatsy any Antananarivo sy Toamasina ny komuna Miantanandrina. Mamokatra arina fandrehitra ihany koa izy ireo. Tsy afaka mivoatra nefa ny komuna noho ireo olana isan-karazany voatanisa teo aloha ireo.
na eo aza nefa izany olana sedrainy izany isan'ny mampitaraina ny tompona andraikitreny fotony sy ny mponina ihany koa ny fitsin'ny asan-dahalo izay tsy mbola voafehin'ny mpitondra fanjakana hatramin'izao very ao anatin'ny 5 minitra ny fiarina nandritra ny taona maro. Alohan'ny anaratsika ny mahakasika ny tsy fampin'ny fanentanana ny tanora ho tia famakiana boky izay loharano fivoarana. Ao ihany koa ny asa miavaka izay momba ny reny fanamboarana kapa na kiraro azo avy amin'ny kodiarana ireny fa mialohan'ny izay moa dia ireto misy dokavarotra. Je m'appelle Lalaine. Déjà petit, j'en rêvais. Il a suffi d'un geste, une simple pièce de monnaie et le rêve débute. Avec le temps, j'ai grandi avec ma passion. Et puis, j'ai fait la rencontre d'un partenaire de vie, Mvoul, et mon téléphone est devenu ma tirelire. J'économise tous les jours avec Mvoul, où que je sois. Avec Mvoul, je peux aussi avoir immédiatement une avance, et mon rêve se réalise. Besoin d'une avance? Mvoul avance. Mvoul avance immédiatement jusqu'à 500 000 arrières. Tapez le dièse 111 étoile 1 dièse. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Oltia, teleaneltia. Miss de sani mem lai be fona. Nena tunami. Mana ya? Mana daga tele no fela champa son de sie. Ont, nena certo como terapeuta. Tala kun ter foot. Teteli champisma. Simple Blue Line TV taolene san teleanaro trano e. Savy ny option tinao amin'ny Blue Line TV amin'ny vidiny 3 alariary. Fanatanjahantena, fialamboly, sary mihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana. Vaovao maneran-tany tonga avaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Toalosatsika. Aramaintsika. Ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ho antsika sofera, tena leo mba omena toerana voatokana foana ny mpivoaka sy ny zokiolona rehefa taxi be. Miala nosy, aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoko, mba raisika ity olona manana fahasembanana ara-tsainy ity sofera aloha fa sahirana izy ah. Ndao ifanampy, ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Être au top avec les nouvelles technologies, c'est choisir les meilleurs produits en informatique. Alors faites le bon choix chez Solitech. Revendeur agréé de la marque Netgear, Solitech est aussi un carrefour des grandes marques de constructeurs informatiques. Solitech vous propose une large gamme de consommables et matériels performants et originaux. Alors rendez-vous chez Solitech Antakavir ou appelez au 020 22 205 75. Solitech, votre solution en informatique. Iandry ny anarako mbola kely za dia efa nanana nofinofy nanomboka tamina zavatra kely vola madinika natao anaty boaty rakitra ny geda za nataoko ampafinaretana ny zavatra daholo dia mifanozy tamin'ny vola mpiara-dalana zoanto ka ny telefoniko no lasa boaty rakitra manangombola isan'andro za miaraka amin'ny vola nakaiza misy anahy miaraka amin'ny vola afaka mindram-bola keneke koa za ka tateraka ny nofinofo
1000 avance? Aime-vous l'avance? Aime-vous l'avance? Io ny eo hatramin'ny 500 000 ariary. Antsoiden'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse. M-vola, tsotra, aingana, azo antoka. Hotoizantsika ny vaovao tsy maintsy miainga eny fotony fampandrosoana raha ny fanazavany teo anivon'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa. Ireo tatsa maro anisa eto amintsika moa ny tokony tohanana na anatsarana ny famokaran'izy ireo. Mikael Ramalola. 10 kilometatra miala ny renivohitra no misy ny commune ambanivohitra fionana izay manana ponina 1,4 alina. 770 isanjaton'izy ireo no mpamboly sy mpiopy raha ny tatry ny fiadidinan'ny commune. Vokatra isan'ny mampalaza ity commune ity ny vary sy ny mananasy. Mipahatoerana ao anatin'izay nefa ny fambolena nentim-paharazana. Tsy ampy araka izany ny famokarana noho ny tsy fahampian'ny fanofanana ireo tantsaha. Tena olana zany zao aloha tena voalohany indrindra aloha dia eo amin'le tsy fisian'ny fiofanana zay tsy fahazaon'ny tantsaha fiofanana zany dia ny akamaroan'ny tantsaha zany saika manao le fampiarana an'le fambolena nentin-drazana. Nefa amin'izao fotoana zao fa mitako fivoarana lehibe zany le fambolena mba ahazahoana vokatra betsabetsaka kokoa dia mila fiofanana ny tantsaha zany. Ary ny olana manaraka koa dia eo amin'le fivaovan'ny toetrandro koa misy fiantraikany be aty amin'ny tantsaha aloha io fivaovan'ny toetrandro. Manoloana ireo olana ireo isan'ny sehatra tokony fotoran'ny tanora any atoerana ny fidirana amin'ny asa mifanaraka amin'ny sehatra misy azy, ampivoarina ny tontolo manodidina. Aminay dia zava-dehibe tokoa mba hijerena ity fotony ahoana fana mampivoatra n'izany hoe fampifanana ho an'ny tanora afandrindrindra koa tsy hijano fampifanana fotsiny fa hijerena koa ny toiny dia ny fidiran'ireo tanora ireo amin'ny sehatra ny asa eo amin'ny sehatra ny famoronana asa ho an'ny tenany ary indrindrindra fanatsarana ny fiampiainany amin'ny ho avy. Androany nisy araka izany ny fampiofanana tanora tantsaha maro tao amin'ny commune fionana entina anatsarana ny tontolon'ny asa eny ambanivohitra. Araka ny fanambara teo alohan'ny dokavarotra teo moa dia mbola tsy ampy ny fanentanana ireo ankizy sy tanora eto amintsika ho tia ny famakiana boky. Loharam-pivoarana tsy azo atao ambanin-javatra nefa ny boky ary mampivoatra ny tsirairay avy. Gaetan Andriatsilavo. Toerana natokana ho fanovozana fahalalana sy ialana voly ny CLAC na ny centre de lecture et d'animation culturelle. Tanjona ny ananana ivitoerana mahasarika ny mponina ahafana mampivoatra ny sambatan'olona amin'ny alalan'ny famakiana ny boky. Iray amin'ireo komunina ahitana izany eto Miadanandriana. Efa miazatra ny ankizy sy ny tanora ny atoerana amin'ny famakiana boky ary efa mihamaro ireo mpikambana. Na izany azy, mbola tsy ampy ny fanentanana. Ny olana anay fotsiny eo amin'le fanentanana zany mbola somary tsy ampy angamba fa raha ny salam-pahavitrina dia miamitompo ny ankizy miditra mambra zany sy mipitsidika. Ary ny commune manakaiky anay raha zao ny hitanay hoe mavitrika kokoa raha noho ny eto toerana. Ny anton'izay moa tsy dia fantatro hoe araka le lazaiko teo hoe fanentanana angamba ny mbola tsy dia ampy tsara. Ny ankizy ny tena voentana hoe izahay no manentana anazy. Ary taony ankizy raha ny toa mampafantatra le ray aman-dreny satria ety ambanivohitra nge mbola sahirana amin'ny fivelomana sy ny nenetsasiny ohatran'izany ray aman-dreny dia tsy dia te hirebireby amin'ilay ankizy fa le ankizy mihitsy ny hita hoe liana amin'ilay izy. Ankoatra ny famakiana boky, misy lalao isan-karazany sy fanaovana projection ihany koa ny ivitoerana. Na eo aza ny firoboroban'ny teknôlôjia, ilaina ary manampy mandrakariva ny vaky boky. Nanatsara ny vokam-panadinana tany atoerana izany raha ny fanazavana. Amin'ny examen teo zao dia hita hoe niatsara ny vokatra raha izay no azo ilazana anazy. Raha ho an'ireo le tanora indray zany dia mba manampy anazy hiala amin'ny ohatra hoe fironana amin'ny zava-mahadomelina na ohatrohatran'izany zany. Dia fialam-boly koa izy indrindra ho an'ny olon-dehibe moa dia sehatra natao hialana voly koa ato ny tena marina. Raha ny fanadadinana natao, misy 20 hatreto ireo commune ahitana ny CLAC na ny centre de lecture et d'animation culturelle ary miparitaka amin'ny faritra 30 manerana ny nosy. Ho an'ny eto Miadanandriana manokana, ahitana boky manodidina ny 3,000 ao aminy.
Ny commune Andrainjato Atsinanana no nanomboana tetikasa terasinina ao Mahatsiatrambony. Olona 702 no nanao asa fanamboarana ary sandaina 5,000 ariary isanandro ao anatin'ny 10 andro. Teny TV Fianarantsoa. Misitraka ny tetikasa terasinina na ny kopahy moderna amin'ny alalan'ny fandaran'asa BVPI Pursaps vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola ny faritra Mahatsiatrambony amin'ny alalan'ny commune Andrainjato Atsinanana district Lalangina. Zava-dehibe ny fananana tetikasa tahaka izao satria ny vahoaka tantsaha no misitraka izany mivantana. Fa amin'ity terasinina ity dia afaka mamboly atsika mandavataona satria dia ho angonina ny rano ary ho atsaraina ny lalan'ny rano. Taloha mako ampidinina amin'ny tanimbary dia mipita eo ny rano dia very. Olona 700 avy amin'ny commune Andrainjato Atsinanana sy ny commune mifanila bodirindrina aminy no manao ny asa mizara ao anaty ekipa ary mivondrina amina groupe maromaro sandaina 5,000 ariary isanandro ao anatin'ny 80 andro. Ny tetikasa daholo no miatoka ny fitaovana iasana fa ny kooperativa no handrindra sy hitantana ny tetikasa rehefa vita ny asa. Terasinina io dia fanajariana ny tany okipa efa nanajary kipa foana ny malagasy fa misy teknika vaovao ifehezana ny rano sy ny nofotany tsy hoentin'ny rika. Mena fitaovana izy afahana mitondra rano. Fitaovana rehetrarehetra eto zany dia vatsiana 100% ny tetikasa. Ny tany natolotra zao anaovana tetikasa. Dia mety misy tamberim-bidy zany, mety vokatra io, mety vola io. Dia zareo amin'ny kooperativa mihitsy manapaka an'izay. Ratsaivina ny faritra Mahatsiatrambony dia misy commune 170 ary ny 3 amin'ireo ihany no commune Ambonivohitra. Mazava ho azy fa tantsaha ny akamaroan'ny mponina. Maro ireo filàna ara-teknika mba hampisondrotana ny lentan'ny famokarana. Ny faritra Mahatsiatrambony rahateo manana ny tanjona ny hoe fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra ka nisaotra ny amin'izao tetikasa izao ny lehiben'ny faritra. Anomboka hiparitaka eny an-tsena ireo sakafo lany daty na ireo sakafo tsy azo antoka amin'izao ray volana. Tsy hidirana amin'ny faraparan'ny taona izao. Mbola vitsy ireo mpivarotra hani-masaka indrindrindrindra misoroka amin'ny fanampoizinana ara-tsakafo ankehitriny. Narindranindra ny manana. Tapabolana tsy hidirana amin'ny fanomanana ny fetin'ny krismasy ny faran'ny taona, anomboka hitoby eny an-tsena ireo entana lany daty. Ao anatin'ny taona, ny fahadiovana sy ny fanarahana ny fenitra takiana no ezahana ireo mpiantsehatra amin'ny fivarotana hani-masaka. Ao anatin'ny safidy ny sakafo vidiana, efa mitandrina tanteraka ialana amin'ny fanampoizinana ara-tsakafo ireo mpivarotra. Produit frais ohatra fotsiny ny resaka viande na légume na zavatra ohatran'ireny tsy tena mampiasa produit chimique zany zay fa tena hoe produit frais zany hoe ezahana ho produit frais daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy natao ampiasaina mihitsy zany le produit chimique ny tena marina tsy miezaka mampiasa an'ireny zay. Madio zavatra an-drano ny fitaovana ohatr'izany. Nandro fotsiny izany ilay izy dia atao madio tsara. Dia tandremana mba tsy haloto izany mba hakarary. Makeny alefa rehefa le madio re. Eny alefa azo antoka re. Tafiditra ao anatin'ny andraikitry ny ministera tompona andraikitra toy ny ministera ny varotra sy ny fanjivahana na ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny fanaraha-maso ireo entana miparitaka eny an-tsena. Tsy mitsahatra manaitra ireo tompona andraikitra ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Na eo aza ny fitsiriana sy ny fampiofanana, mbola vitsy ireo manaraka ny fenitra takiana amin'ny fisian'ny sakafo azo antoka. Fanakatonana aloha zany dia miainga foana avy amin'ny hoe ataontsika hoe fitaraina ireo fikambanan'ny zon'ny mpanjifa ireo vahoaka dia miainga avy amin'izay vitrine izay zany. Izay koa zany nahitako tamin'ny fidinana izay hitana hoe tsy narara-penitra dia tsy maintsy nakatana. Dia telo aloha izy fa raha ny gargoty reny ary tsy gargoty ihany fa eo ihany koa ireo ataontsika hoe industrie entreprise mpamokatra sakafo izay hidinana ihany koa eo ny restaurant izay hidinana ihany koa ary menay fiofanana akoatran'ilay fitsirihana izay tsy maintsy atao.
miankina amin'ny fahasalaman'ny vahoaka ny fampandrosoana entiny eo amin'ny firenena iray. Tsy tokony ataon'ny tompon'andraikitra ambanin-javatra ny fanaraha-maso ny vokatra miditra eto Madagasikara, indrindra eo amin'ny ara-tsakafo. Ratsirivana tamin'ny fiandohan'ny volana novambra, miisa 7 ireo olona nahiditra hopitaly tao amin'ny HGRA noho ny fanapozinana ara-tsakafo. Ankalazaina amin'ny 17 sy 18 novambra ho avy izao ny androm-pirenena ho fampiroboroboana ny sakafo azo antoka sy tsara kalitao. Nanatanteraka hetsika fanentanana iadina amin'ny kolikoly ny ISCAM androany, Génération sans corruption, izay nandraisana anjarany ireo mpisehatra maro amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ireo mpianatry ny ISCAM. Fanadiny miantarandrianay. Génération sans corruption, hetsika fanentanana iadina amin'ny kolikoly ny karakarain'ny ISCAM. Nisy tao anatin'izany ny fifanankalozan-kevitra na rahanadevitra nandraisan'ireo mpiantsehatra efatra anjara. Tanjona ny hitezana ny mpianatra iady manoloana ny kolikoly samihafa raha ny fanazavana. Ny mpikarakara moa dia zahay atao amin'ny département recherche, atao amin'ny ISCAM, zahay atao amin'ny département recherche dia manana axe anankitelo hoe entrepreneuriat, innovation pédagogique ary éthique des affaires. Dia miaraka amin'ny éthique des affaires io zany ny fikarakarana an'le journée Génération sans corruption. Dia ny fikarakarana ny journée sans corruption io dia tao anatin'le hoe intégrité, fahitsina, fitondratena mendrika sy ny sisa. Dia ny tena tanjona zany dia misensibiliser ny ankizy hoe afaka mandany corruption tsika, afaka tonga mpandraragoavana tsika, tsy manao kolikoly. Zay ny tena tanjona tamin'ity journée Génération sans corruption. Lohahevitra maro no resana nandritra ny fifanankalozan-kevitra na rahanadevitra androany. Teo ohatra ry zareo tao amin'ny Bianco niresaka momba ny tanora izay mora handairan'ny kolikoly nefa koa dia acteur angeza be amin'ny ady amin'ny kolikoly. Teo koa consultant anankiray monsieur Frédéric Lenné, izy indray dia niresaka ny herin'ny nouvelle technologie amin'ny ady atao amin'ny kolikoly. Dia teo koa i madame Rianaina Razafimandimby, doctorante en sociologie, izy indray dia niresaka momba le antsoina hoe corruption, petite corruption, corruption de circulation, le hitantsika matetika ny andalana ireny amin'ny police, ny gendarme. Ny tena nataony tao indray dia ny teny hoe misy fomba hafa afaka iadina amin'ny corruption raha azo tsara hoe avy aiza le corruption, le kolikoly zany. Ary ny farany dia i Andriamatoa Andria Mazava Rivo tsy miapa, izay nanazava ny fifandraisana misy eo amin'ny resaka kolikoly sy ny fifidianana. Tafiditra anatin'ity hetsika ity ihany koa ny sy fifaninanana nandraisan'ireo mpianatra anjara, horonan-tsary na sary maneho ny voka-dratsy ny kolikoly eo amin'ny lafiny sosialy sy ny toe-karena no natao tamin'izany. Raha tsy ahivina hitoisa ataony ity hetsika Génération sans corruption ity. Fitaovana toy ny seza sy latabatra hoanina fotodrafitrasa vaovao mitetina 10 tapitrisa ariary no natolotry ny groupe Star ho an'ny lycée moderne Ampifloha androany. Hetsika izay tafiditra ao amin'ny fandraisana anjara ny orinasa amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny fanebiazana. Fizora Faly. Isan-taona no anokana ny groupe Star teti-bola ampandrosoana ny tontolon'ny fahasalamana, ny sosialy, tontolo iainana ary ny fanabeazana eto Madagasikara. Androany, ny lycée moderne Ampifloha no nisitraka ny anjarany tamin'ny alalan'ny fanomezan'ny groupe Star fitaovana miteti-bidy 10 tapitrisa ariary toy ny seza sy latabatra ho an'ny laboratoire de langue sy ny salle informatique eo anivon'ny LMA. Zava-dehibe ny fitondran'ny orinasa ny anjara biriky ny ampandrosoana ny sehatry ny fanabeazana raha nambarany sekretera jeneraly ny groupe Star. Nandritra ny fankalazana ny 50 taona ny sekoly tamin'ny taona 2010 sy 2010 dia isan'ny tsakam-bato ny fankalazana ny fanamboarana ny laboratoire de langue sy salle informatique. Anio dia tonga eto izahay avy amin'ny groupe Star manolotra ireo seza sy latabatra fianarana ireto. Entina fitaovana ireo fotodrasa vita ireo ahafahanareo mpianatra miatrika ny fianarana amin'ny maha orinasa tompony andraikitra ny groupe Star dia maro ireo hetsika tanterahiny entina hanampiana ny mponina eto Madagasikara. Tafiditra amin'izany ny fanampiana amin'ny lafiny fanabeazana.
ho an'ny groupe star dia zava-dehibe tokoa ny fanohanana ny fampianarana amin'ny alalan'ny hetsika tahaka izao satria mahatsiaro izahay fa manana anjara amin'ny fanampiana amin'ny famolavolana ny tanorantsika. Mpianatra mahery 3,000 no isitraka ny fitaovana avy amin'ny groupe star sy ny foto-drafitrasa eo anivon'ny sekoly raha nambarany proviseur ny lycée moderne Ampifiloha. Fanomezana maimaimpony reo izay atolotry ny groupe star ito atoko dia misolo tena ny fianakaviam-be LMA manontolo mankasitraka indrindra fa satria raha nadondona ny varavarana tany aminareo zay madame l'USG dia tsy natosika eo ivotanana fa nyraisinao tsara ary dia nomenareo an'ireto fitaovana tsara tarehy reto satria arak'ilay fanazavaina taminao hoe mpianatra any amin'ny 3,000 mahery isan-taona no isitraka an'ireo zavatra ireo dia tsy misalasala ianao nanoana ny antso mba ho fanasoavana ny kalitaom-pampianarana ny zaza malagasy koa dia mankasitraka indrindra tompoko engane ho tahin'Andriamanitra ny orinasanareo iroborobo hatrany mba ahafahanareo manatanteraka ny asa soa amin'ny zaza malagasy. Miisa 9-10 ireo kilasy eo amin'ny lycée moderne Ampifiloha. Mandidina ny 770 amin'ny 703 isan-taona ireo mpianatra mandranty fianarana ao. Ankilany kosa ny vondrona star nampanantena ny hitondra fampandrosoana amin'ny sehatra maro eto amin'ny firenena. Ny hetsika tahaka izao izay tafiditra amin'ny fandraisana andraikitry ny orinasa amin'ny sehatra ny sosialy na responsabilité sociétale des entreprises. Asa miavaka indray no entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity dia fanamboarana fingotra sy faladia kiraro avy amin'ny kodiarana mahatratratra any amin'ny 9 ariary isan'andro ny vola miditra rehefa mandeha ny tsenany izy ireny. Fanadidiny miantarandrianay. Eto Nansana no misy any Rakotomanana Honoré mpanamboatra fingotra famarotana sy faladia kiraro amin'ny alalan'ny kodiarana. Manomboka amin'ny 4 ora sy sasany maraina izy no tonga eto isan'andro manao ity asa tanana ity. Ny tanana no tena miasa ary fitaovana manokana no ampiasainy. Olona nianarako tamin'ny olona tena kakina tena fahasangarana zany ananoazana. Fa tsy hitako sy ny rehetra amin'izao. Ny fanaovana ny zavatra io zany endahana ohatran'ireny manindaka hoditrombo reny io. Asa mafimafy ihany izy io. Zany tipony ety pitehany io rehefa lamba ny sisiny dia vy ny tapony io dia pitehany io misy stôma fotsiny misy didiny satsatra ihany moa ny anarana ihany koa ny anao ny zavatra io. Na ressort na graphiophone na ohatra hoe ressort amin'ny faninjanana ny vozonakanja ny jaune reny. Zay fandidinana io fa tsy mety raha vy. Kapa vita malagasy no ahitana ny faladia kiraro avy amin'ny kodiarana tahaka izao. Mahavita mahery 100 isan'andro izy, miankina amin'ny fandehanany tsena. 10,000 ka hatramin'ny 2,000 kosa ny vidin'ny fingotra fanamboarana faladia kiraro mirefy iray metatra. Ary pneu mahery ny 10 no laniny anatin'ny iray andro. Eny vily kaheny amin'ny mpanao pneu reny makany io. Eny mitolana efa tsy alaina efa pneu efa tsy sola rehefa maty dia efa eto amina eto zany. Raha tsy eto zany le pneu tsy mividy raha satria izay vily carré ohatra izay fa raha io pneu-na camion ohatra hoe 22,5 dia vidina 15 000 ilay akana fingotra. Ilay matorana ahitana bisikileta moto risorina tôbile. Ty semelle ty zany ty le tenenkanareo le pneu le ana tôbile tony hoe simprinter. Merci dia arakarina golf an'iny. Io zany alaina fotsiny eny leny satria sady ohatra hoe mahanadio moa zavatra tsy hain'ny olona ity zany zavatra. Matoa tsy misy dia nakamoanao maka an'iny tsy misy fa misy foana io. Natao hoe firy ary misy foana. Mahavelona ny asa raha ny fanazavany hatrany. Nahoana moa ny asa ny tsy avelona ka asa tanana io tsy avelona. Zany hoe raha farafahakeliny ndena marina tsy miambo farafahakeliny. Farany kamo ary zany indray raha hoe tena tolera eo anatin'ny adiny 2 na adiny 3. Ohatra hoe samy vaintsaiko na samy farafahakeliny ora tena misy hoe natao hoe 300 raha vitandreo any. Hitanao ny any vola azoko amin'io ampianarako zany zany mamboly miopy. Ny any zanaka any ambanivohitra mianatra fa tsisy aty fa izay vady. Navadika raha manao ny zavatra koa ngefa tsy zareny nampianariko koa izy. Velona tsara aloha hatreto mihinana dongadonga tsara hitanao. Misy saingy mbola vitsy malagasy manao ity asa ity hatreto. Ho azy mandinina ny 5 taona izay no nanaovany izany. Tanjony ampiroborobo hatrany ny asa tanana tahaka izao.
Maresaka iraisam-pirenena dia anisy fikasana fanonganam-panjakana ny talata ifo alarobia teo tao Zimbabwe. Nisy ny fifampitifirana nandritry ny minitra maro tao amin'ny trano fonenan'ny filoha Zimbabweana vanidina amin'ny France 24. Ce sont les premières images qui nous sont parvenues pour l'instant. Nandeha ny feo ny maraina teo tany Zimbabwe fa nisy ny fanonganam-panjakana ary nitafika tany an-toerana no nanatanteraka izany. Taorin'izay nitondra fanazavana tao amin'ny haino amanjerim-panjakana ny mpitondra teny nitafika tany an-toerana. Nambarany tamin'izany fa fanafiana ny trano fonenana manodidina ny filoham-pirenena amperinasa no nisy fa tsy fanonganam-panjakana araky ny feo mandeha. Voary ihany koa ny ain'ny filoham-pirenena. Notre camarade Mugabe et sa famille. Manamafy hatrany izay fa tsy misy atahorana ny ain'ny filoha sy ny fianakaviany. Ary tsy fanonganam-panjakana no nitranga alina fa asa fampandriana fahalemana. Fisamborana ireo olon-dratsy manodidina ny filoham-pirenena. Ceux qui ont commis des crimes source de iza ireo olon-dratsy ireo? Tsy namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety ity mpitondra teny nitafika Zimbabweana ity. Saingy raha ny fantatra, mpiara-miasa amin'ny filoha Mugabe izy ireo. Anatin'izany ny ministry ny vola sy ny teti-bola any an-toerana araky ny loharanom-baovao avy amin'ny gouvernemanta Zimbabweana hatrany. Manara-maso akaiky ny fivoaran'ity raharaha ity ihany koa ny Amerikanina noho izy ireo manana fifandraisana betsaka amin'ny Zimbabwe. Mikatona araka izany ambasady any an-toerana nanomboka tamin'ity andro an'ity ary nentana ihany koa ny teratany Amerikanina mba tsy hivezivezy mandra-pivoaka ny fanambarana vaovao. Raha ny fanadihadiana ireo mpamakafaka politika any an-toerana, fikasana fanonganam-panjakana no nisy tany an-toerana ary ny tafika samy tafika no ny fampitifitra alina. Voatohitra ireo tafika mpiaro ny filoham-pirenena ireo nikasa anongana azy ka izao avadika ho fisamborana ireo mpanao ratsy izao izahana andresena lahatra ny vahoaka any Zimbabwe. Cibler des criminels de son entourage. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Ora ray latsaka monja ny nandaniny ireo solombavam-bahoaka miisa 570 ny LFI 724 io atoandro io teny Tsimbazaza. Tsy nisy ny ady hevitra sy ny fandraisam-pitenenana ireo solombavam-bahoaka fa avy hatrany dia tsangatanana. Namoaka fanambarana tamin'ity androany ity ny antoko malagasy miara-miainga manoloana ny lazainy fa fanambaniny sy avinavana ary fanabadona ny vahoaka malagasy ataon'ny mpitondra izay fihetsika tsy hitondra amin'ny fahatonina hiatrehany ny fifidianana ho avy. Fandikan-dalàna sy katsikajy politika amin'ny fifidianana manaraka ny fizaran'ny filoham-pirenena kit scolaire ho amin'ny mpianatra androany teny amin'ny Coliseum ny fanambaran'ny mpandindika ny fiainam-pirenena iray. Vahaolana maharitra no Hélène fa tsy vonjy tavanandro. Dia izay mamanana vaovao tamin'ity alina ity, ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino à Blue Line TV Ny vaovao ny rahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.